ny rado rafalomanana nahiditra-ponjavonjo maikina tamora Covid-19 olona avy navita fitokamonina mahazo mody saingy misy fehipera tsy maintsy arahiny. Tatitro ny OMS olona roa tapitrisa no ahina ho tratry ny Covid-19 eto Madagasikara. Magnano mbola tsara tsika jiaby zay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'ity niany ity alakamisy faharoa ny volana Aprily taona 2020 tonga soto amin'ny vaovao ny MBS manasanao mpanajagna anaraka izany hatramin'ny farany. Amelohany anozatsika ny vaovao dia misy araka ny tatitra navoaka ny profesor Volontina Hanta Marie Daniel ny folakandro teo dia miisa 720 izao no voamarina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus eto Madagasikara. Ny 20 amin'ireo no ahitana ny sorotsaretina raha toka tsy misy sorotsaretina kosa ireo 770 ambiny. Ankoatra izay tsara ihany koa ny mampafantatra araka ny loharanom-baovao hatrany fa ny anaky 7 amin'ireo tranga 720 ireo dia nifindra tamin'ny alalan'ny fifampikasoana na ilay antsoina hoe cas contact avokoa. Afa miazakazaka ny raharaha makasika ny rado rafalimanana amin'izao taorininy ny samborana azo omaly teny Ivato dia nisy indray ny fepetra izay noraisiny ny fitsarana androany. Ny andindinin'izay ary nandeha arahantsika. Tsy afaka notany an-tranony intsony nanohy ampilaminana ny fihiboana miaraka amin'ny fianakaviany ny rado rafalimanana. Androany no nahiditra amponjavonjo maika eny an-tanimora ity pitarika ny fikambanana ny fanahy maha-olona sady mahasoivony WFTP ary kandida ho filoham-pirenena ity. Sazy everina fa enjana anatin'izao vanim-potoana ny krizy izao. Teny amin'ny CCI Vato raha nanatitra ny zaodany anao fitiliana no nisamborana azy ary avy hatrany dia nentina teny fiadanana tsy nisy fanazavana. Tsy nivoaka tao intsony ary niakatra fampanoavana avy hatrany androany. Omaly hatramin'ny 7:00 dia mbola ny fahamaofao be ny votoatin'ny raharaha nanenjehana ny rado rafalimanana. Nanjavozavo ny antony fisamborana. Androany vaovao faritra mazava fa fitoriana nataona manamboninahitra amin'ny resaka fisolokiana no nisamborana azy sy nitazomana azy teny amin'ny fiadanana ary izao nandefasana azy eny an-tanimora izao. Ny vaovao nalefa ny olona akaiky ny fitondrana aza no nahalalana fa eny an-tanimora ny rado rafalimanana nanomboka androany miandra ny toy ny raharaha. Efa matetika no nalaina ambava ny rado rafalimanana saingy afaka hatrany satria tsy mitombina ny fitoriana azy. Ny farany teo dia resaka fisolokiana ilay WFTP no nanenjehana azy saingy avy hatrany dia nandiso ny vaovao ny WFTP fohy be. Manana ny karatra mahamaso ivony WFTP azy tokoa ny rado rafalimanana ary everina fa tsy hipetrapotsiny ity fikambanana iraisam-pirenena ity manoloana izao mahazo ny maso ivoany izao. Raha nitsikatra aloha dia efa nandrasana kendri-toana ity pitarika ny fikambanana fanahy maha-olona ity. Antsojay ara-politika no tena ao ambadika raha ny fanehoan-kevitry ny maro. Nahazo interdiction de sortie du territoire mihitsy aza moa ny rado rafalimanana vokatra izay fanenjehana lava reny azy izay. Samy laza ny zava-misy ny rado rafalimanana. Sananitsy ny tsy mety ataon'izao fitondrana izao. Nampiavaka azy ohatra ny fikasany hitondra fanampiana ho an'ireo mpiray tanindrazana aminy nandritra ny fiakaran'ny rano volana janoary lasa teo na dia nisy aza ny sakatsakana nataon'ny fitondrana azy. Vao tsy ela ihany koa dia nanolo-tanana ny tondram-bavaka ary niantso firaisakiny ny rado rafalimanana manoloana ny coronavirus izay manjo eto amin'ny firenena. Mampanahy be ny zava-misy eto amintsika. Raha tsy maty ny anohanana dia lazon'ny aretina. Raha tsy izany indray dia voaenjika ary miafara amin'ny fanagadrana tahaka amin'ny manjo ity kandida ho filoham-pirenena ity. Ny fantaniana dia tsotra. Tena lara-pahamehana ve ny managadra mpiray tanindrazana amin'izao krizy ara-pahasalamana mitranga eto amin'ny firenena izao, indrindra fa amin'ny vanim-potoana ilaina ny fiara-mientana, anjara ny tsirairay no hamakafaka.
Nagnano fidinana ifotony teny amin'ny Garamaki Andotapenaka androany mpanao gazety ny MBS izay satria fantatra fa momba n'ireo olona izay efa navita ny fitokana monina sy ny fihiboana no antony izany ireo olona izay avy any ivelan'i Madagasikara ka afaka mamonjy ny tany ny aviny avy amin'izao. Misy anefa ny fepetra izay napetraky ny tompon'andraikitra manoloana an'izay. Asin'Andre Malala sy Tahiriny Ranariny Rino. Araky ny toromarika avy amin'ny filohan'ny Repoblika dia afaka mody ireo olona avy navita fitokana monina na ny quarantaine rehefa voamarina tamin'ny fitiliana natao fa tsy misy atahorana ny fahasalaman'izy ireo. Tsy maintsy misy anefa ny fepetra rahana mialohan'ny fahafahan'izy ireo mamonjy ny fodiana. Makety izy zany maka ny fahazahoan-dalana rehetra dia apetaka eto izy ny ohatra hoe ny androany dia ny rapitra izy mahazo ny autorisation voasinoan'ny manam-pihafana rehetra dia afaka monjy. Izay toko momba ny ireo vita confinement. Ho androany zao zay vao misy olona zany nanatitra demande andehody any aminy. Na beresaka ary natezitronina maro ny tsy fahafahan'ny fiara-mivezivezy any amin'ireo faritra tsy maintsy manaraka ny fihiboana ka nitondra n'ity tale ity fanazavana. Ny mpitatinketana dia rehefa entana makasika ny fiainana andavanandro dia tsy mila autorisation fa afaka mitatitra zany. Ireo fiara tsotra kosa manelanelana ny amin'ny 5 maraina ka hatramin'ny 12 atoandro dia tsy mila autorisation koa fa olona roa zany no azo taterina. Ankoatran'izay zany dia mila laissez-passer na autorisation. Ny asala indrindra mila autorisation satria ny couvre-feu dia manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 5 maraina, 9 ora hariva ka hatramin'ny 5 maraina. Ho an'ny fitaovam-pitateran'ny orinasa fanaovana gazety sy ny mpanao gazety izay tsy maintsy mivezivezy manatanteraka ny asany kosa dia tsara raha maka fahazahoan-dalana manokana eny amin'ny Garamaki Andotapenaka isoroana mpisandoka raha ny fanazavana azonay hatrany. Fa vaovao mbola manodidina n'izay trangana coronavirus izay hatrany saingy lafim-baovao hafa kosa dia betsaka ny fitarainana izay voaray noho ny antso-izay ataon'ireo mpitandro ny filaminana sasansasany amin'izao vanim-potoana ny fihiboana izao. Nisy ohatra ny niaran'izany nanao fitarainana ny mpanao gazety raiky androany. Nanoloana izay dia nanao fanambarana ny avy eo anivy ny mpitandro ny filaminana fa handray fepetra amin'ireo polisy izay minia manao izany fihetsika izany. Nomena Andriamana Misata sy Tahiriny Ranariny Rino. Be loatra ireo fitarainana azon'ny eo anivon'ny foiben'ny polisy pirenena momba ny foaram-pefy ataon'ny polisy sasany mandritra izao fifehezana ny Covid-19 izao. Isan'izany ity tranga iray ity izay mpanao gazety ary sekretera jeneraly ho lavitry ny mpanao gazety no niarany. Namoaka izao fitarainana izao tamin'ny pejy Facebook ity mpanao gazety ity araka izao. Raha ny fijoroana Vaovao Mbs dia niantsena tamina supermarché iray any Andranomena izy mivady. Tonga dia natosika ilay mpitandro ny filaminana vadiko ary namaly ampanajana hoe mba hajao ilay elalelana ray metatra sady anareo ny tokony modely voalohany ho an'ny olona hoy ity mpanao gazety ity. Nanao vavabe ity mpitandro ny filaminana ity sady narahina trany amin'ny parking ireto mpivady ireto ka sady norahonany hoe azoko ataony managadra anao zao dia zao. Miala avy hatrany moa ity manam-pahefana ity raha vao nitonony mpanao gazety ilay nijoro Vaovao Mbs ary raha tsy mpanao gazety moa dia inona no mety ho ny hafaran'ny tantara. Tranga iray amin'ny maro io fa ao ireo mitaraina fa mampiasan'ny polisy sasany anaovana tsolitra ilay fihiboana. Ao ireo mampiatra fahefana tsotra izao ka nahita aza fa ara-dalàna ilay fiara dia ilaina vaniny excès de zèle ho any avy amin'ny ATT. Manana déontologie sy éthique anefa ireo vondrony ao anatin'ny polisy pirenena araka ny nambaran'ny tompon'andraikitry ny ministeran'ny filaminam-bahoaka. Tahaka izany ihany koa ny eo anivon'ny zandarmarin'ny pirenena. Manomboka izao ary amin'ny tsarana tanteraka ireo fanarota-pahefana isan-karazany ireny dia mamoaka laharana maitso ahafahana mahazo mivantana ny tompon'andraikitra ny polisy pirenena sy ny zandarmarim-pirenena. Raha mahita tranga fanararotana na fihetsika tsy mendrika atao mpitandro ny filaminana ny olom-pirenena iray manomboka androany dia miantso ity laharana ity 034 15 367 20 ho an'ny eo anivon'ny polisy pirenena ary ny 034 12 005 25 sy ny 034 14 013 88 ho an'ny zandary.
fa tsy voahaja intsony amin'izao ilay atao hoe fihiboana any an-trano na ilay hoe tsy mahazo miboaka amin'ny fokontany maro eto Antananarivo. To manohy ny fiainana andavanandro ihany manko ireo vahoaka sy ny mponina rehetra mivarotra, mandeha miantsena sy ny maro hafa. Jessica Miray sy Andra Rakotomalala. Alakamisy maraina, andro 10 amin'ny fihiboana na ny confinement isika indrindra ho Antananarivo sy Toamasina. Tsy tantaratra intsony nefa izany fihiboana izany tatoato. Samy mifanaretsaka ny olona ety an-dalana, toy izany ihany koa ny mpivarotra. Tsy misy na elanelana akory azy. To manohy ny fiainany andavanandro mponina amin'ny ankamaroan'ny fokontany eto Antananarivo. Misy mpitandro ny filaminana ihany ny fokontany sasany, saingy tsy mandrindra akory ny elanelana. Misy fokontany kosa moa tsy nahitana mpitandro ny filaminana mihitsy toy ny enina ny sana. Fantatra hoe mifindra l'izy fa le hoanina ho an'ny vady aman-janaka izany tsisy. Le problema amin'izy mantsiny eo amin'le resaka fanampiana. Le madinika ohatrany hoe tsy mahita an'lizy fa le ohatrany ambonimbony avy eo mahita an'lizy. Zay mampagagana amin'le izy. Ka na hoanina ho an'le vady aman-janaka raha tsisy. Inona ary zany fa ohatrany akoho fotsiny ao an-trano. Hoe miditra ao an-trano nareo ohatrany akoho dia ao zany le akoho. Tsy mihana hanina dia raha ohatra tsy mihanareo hanina ary ny akoho dia tsy ho faty eo ny akoho anareo. Rehefa tsy manana hoanina dia mivoaka ny trano. Dia rehefa tonga any an-trano dia inona nataonareo ary hoe hisorohana an'ilay izy. Sasy izay rehefa tonga any an-trano. Dia mivarotra foana ihany hatramin'izay. Mivarotra foana izay fa mirobe folo dia mody. Fa mety tompoko amin'ity satria izay dia atahorana mihitsy ilay aretina sy fa ilay hanina hoanina. Ao zany izay dia mivarotra an'anany dia malala. Rehefa vao tonga dia efa tonga ao an-trano ianao dia efa miperaperaky ianao dia efa miaraka amin'ny ankizy ao an-trano. Fa araka ny loharanom-baovao fantatra dia misy ireo olona izay manolo tena maimaimpona anampy amin'ny fitsinjarana ireo fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana ao anatin'izao ady amin'ny valanaretina coronavirus izao. Etsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina moa no fibe itsinjarana n'ireo fanampiana ireo ary ao ihany koa no misy an'ireo antsoina hoe bénévole. Nanantona teny an-toerana izahay androany hitrandraka vaovao misimisy kokoa momba an'izany. Inona ary ny zavanitranga? Araka izao hitantsika izao dia ety Mahamasina no misy anay amin'izao fotoana izao toerana izay anaovana an'ilay fitsinjarana an'ireo fanampiana izay antsoina hoe tsinjo ary ny antsoina ihany koa an'ireo mpilatsaka an-tsitrapo na ny antsoina hoe bénévole anampy amin'ny fitsinjarana n'izany fanampiana ho an'ireo olona marefo eo anivon'ny fiarahamonina izany. Tonga tetỳ toerana izahay mba hitady ny vaovao marina ho lazaina amin'ny mpanara-baovao sy ny vahoaka rehetra ahafahany rehetra ihany koa mba tsy manana aia eo amin'ny fomba fiasa sy ny fitsinjarana an'izany fanampiana tsinjo ho an'ny vahoaka izany. Raha ny zava-nisy anefa dia mikatona tanteraka ho an'ireo mpanangom-baovao ity toerana ety Mahamasina ity satria tsy misy olona afaka nanome fanazavana aminay momba izay zavatra rehetra atao ao sy ny fomba fiasa rehetra ao sy hoe iza avy ireo olona izay mandray anjara amin'izany. Raha ny nambara hatrany dia baiko no voarain'izy ireo ka na avy amin'ny fanaovan-gazety inona na avy amin'ny fanaovan-gazety inona dia tsy misy afaka miditra na manangom-baovao ato amin'ity toerana ity izany. Izay ary aloha zany no zava-misy ety amin'izao fotoana izao fa raha ny hitantsika nefa dia mivezivezy ihany ireo fiara rehetra izay natokana amin'ny zao ady amin'ny valanaretina coronavirus izao miditra sy mivoaka ao amin'ny toerana izay voalaza teo. Fa nanantona ny mpikambana teo anivon'ny antoko HVM ny mpanao gazetinay androany nanontany ny hevitra izy ireo manoloana izao fitantanan-draharaha amin'ny ankapobeny ao anatin'izao ady amin'ny valanaretina coronavirus izao. Tahak'izao indrindra ny andindin'izay nangon'ny Asin'Andriamalala sy Andra Rakotomalala. Manomboka manontany tena ny vahoaka amin'izao fotoana izao amin'ny fitantanan-draharaha ataon'ny mpitondra fanjakana hiadina ny coronavirus eto Madagasikara. Samy mahatsapa ny rehetra fa mitady idiran'ny resaka politika ny serasera ataon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Raha ho an'ny mpanao politika tanora ny resaka taminay androany, mahatsapa izy fa toy ny mbola miaina anatin'ny fampielezan-kevitra raha miaina ny serasera ataon'ny filohan'ny repoblika sy ireo mpiaradia aminy amin'izao fotoana izao ary tsy maresy lahatra ny fomba fitantanany vola ampiasaina amin'izany. Tena
tsy maharesy lahatra an'andro zany hoe io ve le 10 milliards d'ariary no entiny firenena malagasy hiatrika ny ataontsika hoe urgence sanitaire amin'ny vahoaka 25 millions 10 milliards d'ariary ataoko angamba tandrefaka zany satria na ny tetibola ny andrim-panjakana iray fotsiny ane eto amintsika eto ataoko hoe aotra faingy aotra roa isan-jato zany vola ho atokana fitondram-panjakana hiadina amin'ny urgence ataoko hoe sanitaire izao ka zay le apetraka foana hoe mila mahay le mpitondra mametraka aloha zany le priorité ina tokoa ny priorité ny firenena aloha sy le vahoaka zay hoentinao hiady hiatrika an'le avalanaretina coronavirus. Ankoatra izay dia mitaky ny isian'ny fifampiresana ihany koa ity mpikambana ao anatin'ny antokasy VM ity satria tsy ho vitan'ny mpitondra irery ny ama io olana goavana sedran'ny firenena io. Mila fiarahamientana izy ity, mila rassemblement satria zay ny anisany capacité na ny profil na leader ilaitsika anatin'izao situation de crise zao hoe iza le leader marina fa filopirenena no leader amin'izao fotoana zao mauvais manana an'izay le capacité na rassemblement fahaizana mamondrona ireo herivelona misy ny hevitra ny tsy ny gouvernementaire irany manana anazy politika ny ady atao amin'ity coronavirus ty dia tokony nisy foana ny ataoko hoe consultation ho atao ny filoha eo le filohan'ny andrim-panjakana fa misy koa ny herivelona hafa ny mpanao politika ny fiarahamonim-pirenena fa indrindra moa zany misy koa ao anatiny ao ny partenaire technique et financier zay miara-misalahy miaraka amintsika ao anatin'izao ady atao izao. Raha ny fanazavany ity mpanao politika ity hatrany dia mila jerena farak'izay ainga ny sosialim-bahoaka sy ny toe-karena satria ina ny isin'ny krizy vaovao amin'ireo lafindroa ireo raha toka tsy voafen'ny mpitondra diany izao. Fananao ny heviny ihany koa momba ny zava-misy manoloana izao ady amin'ny coronavirus izao ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny boriboritany fahadimy androany nasiany fanakanana manokana moa ny makasika ny fomba fiadiny ireo tompona ndraiky mpanjakana vitsivitsy ao anatin'ilay fandaharana manokana izay atao amin'ny ainao manjerim-pirenena. Horantsika ny andindin'izay eo amin'ny sariny Tokra Marolahy. Mampiteny mona ny fomba fandaminan'ny mpitondra anireo baiko rehetra amin'izao ady amin'ny valanaretina izao hoy ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara. Ny niatsy sy ny lobava na ny tsikera ny antoko timma hoy ity mpanao politika iray ity hatramin'izay nidirany ity valanaretina ity teto Madagasikara saingy fandranitana hatrany no ataony tompona ndraiky mpanjakana ao amin'ilay fandaharana manokana tokony ampitana ny vaovao ho an'ny vahoaka. Ny mahagaga dia sanatria ohatran'ny ilika aty amin'tika Madagasikara ny tsy fetezan-javatra rehetra zay misy eto ny tsikeraina le fizarana bidon nanao nefa ianareo any ambositra zao mety zany le izy ka maninona mora ohatra ka nety raha manaiky ihany fotsiny manaiky tsotra hoe mety le izy a dia ataovy amin'ny fomadio mangataka amin'ny tenanay amin'ny masolom-bavam-bahoaka voalohany indrindra maolo-pirenena hoe mba alefaso ihany koa ry tele-mpanjakana reny manjery-mpanjakana reny zavatra reny fa na ny filoha-pirenena ny fitahanareo eo ihany koa ny vahoaka malagasy fitahanareo tsy voadinika tsara zany a tsy voadinika tsara zay le hoe fitsinjarana fanampiana izay fanapa-kevitra taitaitra ihany fotsiny nandraisana lizy tsy fantatra ny vola eo am-pelantanana tsy fantatra ny teti-bola natokana ho an'izany tsy fantatra le hoe otrinona ny fanampiana mety ho azo avy any ivelany a dia apartiran'izay no manao kajy hoe rehetra zany raha tsinjaraina amina faritra 220 amin'ny faritra zay voakasiky nefa tafiditry ny tsimokaretina dia rehetra zany a no tokony ho anjaran'ity faritra ity fa lefa an'le izy fa ho araka le fitenenana dia nefa ny TVM zany raha mijery ny TVM ianao dia ohatrany hoe mirindra ohatrany reny taratasy any amin'ny positra tena milahatra tsara mihitsy le zavatra akoatra koa misy karazana asa ohatra raha isika mipiopy any amin'ny faritra Mbatomanga satria anisan'le misy riska zany mety ho tafiditry ny coronavirus tany no le fandalovany le mpizaha tany izay nanolotra fanampiana tany olona 500 teo eo no nifanerasera mivantana taminy nandrindra ataoko hoe 2 andro. Dia ireo olona ireo nefa 7 fotsiny zany satria izay ny teo am-pelantanana ny mpikarakara ny testa zany nanaovana ny testa fa maninona ny 7 fotsiny nefa olona 500 eo no nifanerasera mivantana tamin'ny vahiny zay fa fantatra fa efa voan'ny coronavirus io. Amin'izao vanim-potoana izao no tokony hietsika ny mpiasan'ny bianco sy ireo rehetra karamaina hiady amin'ny kolikoly eto Madagasikara satria mahazo vahana tanteraka izany endrika kolikoly izany noho ny fisian'ireny fizarana fanampiana ireny. Ary mangataka ny ao amin'ny bianco
mangataka ny eo amin'izay rafitra tokony anara-maso fa ny fotoanana vide ohatra an'izao izy izy ny teny frantsay hoe la nature a horreur du vide dia io vide io ny itsofoan'ny sasany entina anaovana fanodikodiana na mpanakarena tampoka amba ananana tsy fantatro tombo manokana ka manahy mihitsy izay tsy hoe manafa fa misy le izy matoy izay mitaky an'izay a eny anivo mifoky tany mandeha amin'ny ambaratonga rehetrarehetra misy ny kolikoly aza atao propagande ty zavatra ty fa ady ombonany ty ary rehefa izay manao zavatra rehefa ianareo a no misiko sy mihira dia voromanga fa rehefa izahay a dia vorondolo ka tsy mety zany zavatra zany satria tsy resaka politika ty fa fiarametana ady amin'ny coronavirus. Manodidina ny roa tapitrisa ny olona izay ahina hotratra ny aretina Covid-19 eto Madagasikara araka ny tatitra navoaka ny OMS androany. Vola mitentina 7.4 tapitrisa dolara na 4.3 miliara ariary moa no natolotry ny OMS iadina amin'ny fianaka ity valana aretina coronavirus ity. Ny andindin'izay tateriny Jessica Miray sy Andra Kotomalala. Ity ny tatitra navoaka ny OMS mikasika ny Covid-19 eto Madagasikara ny faraka amin'ny 3 ny volana Martsa lasa teo. Mihoatra ny roa tapitrisa no ahina ho tratry ny aretina ho ny tatitra. Olana lehibe ho an'ny Madagasikara iadina amin'ny fianaka ny aretina ny tsy fahampiany fanaraha-maso ireo olona tratry ny aretina sy ny fianakaviany. Fa eo ihany koa ny fandefasana ireo test avy any amin'ny faritra makatỳ Antananarivo ary ny fitsinjaran'ireo fitaovana tokony ho ampiasaina. Mba iadina amin'ny fianaka ny aretina eto Madagasikara, 3.3 tapitrisa dolara na 8.10 miliara ariary no atolotry ny OMS. Ka ny 7.4 tapitrisa dolara na 4.3 miliara ariary no efa nivoaka, izay mitsinjara toy izao. 3.7 tapitrisa dolara avy amin'ny Banque Mondiale, 8 dolara avy amin'ny OMS, 3.5 tapitrisa dolara avy amin'ny PNUD, Rayal sy 1 dolara avy amin'ny UNICEF, 10 dolara avy amin'ny UNFPA, 4 euro avy amin'ny ACF na Action contre la faim, 4.7 euro avy amin'ny Croix-Rouge, 4.7 euro avy amin'ny CARE. Ankoatr'izay, mba hanampiana ireo tena sahirana amin'izao fihibohana izao, dia ho vita amin'ity herinandro ity ny fandaminana fanampiana azy ireo. Ka vola mitentina 2 tapitrisa dolara no noman'ny PNUD, 8 dolara kosa avy amin'ny PAM, raha 10 dolara avy amin'ny UNICEF. Amin'izao vanim-potoana ny fihibohana an-trano izao dia tena ilaina tokoa ny rano amin'ny resaka fidiovana. Maro amin'ny vahoaka malagasy anefa no tsy misitraka rano ara-dalàna avy amin'ny orinasa jirama. Nanao fanadihadiana momba izay indrindra Inory Fitiavana sy Toky Ramarolahy androany. Isan'ny fiapetra voalohany iadina amin'ny aretina Covid-19 ny fanasana tanana matetika amin'ny rano sy ny savony. Ny rano anefa tsy mandeha araka ny tokony ho izy, eny anivon'ny paopon-drano maro eto andrenivohitra, toy ny teny amin'ny fokotany Antetezana Afovoany, 7.20 hektara, Andavamamba, Andraisoro, Ankadindramamy, Ambohimangakely. Io ndrindra mako le problème toko. Zay misasa tanana foana. Nefa le rano ilain'le olona dia raha resaka le fahadiovana aloha dia tena marina mihitsy. Dia fanasana tanana zany alohan'indray zany a manasa tanana matetika mihitsy zany alohan'ny sakafo na ohatr'izany dia tsy maintsy manasa tanana amin'ny savony aloha. Le rano zany a manahirana be mihitsy asaina idina amin'ny pampy amin'ny 12 nefa ny ianao forcena tsy maintsy hanasa tanana sy isasa zany isaky ny zay mahatsiaro dia mitarany izay hoe mba tokony voaina mandra-paharivony ny andro ilay izy fa tena ilaina le rano. Aina ny rano koa miantso ny fitondram-panjakana mba tsy hanao ambanin-javatra ny fitarainany ny vahoaka malagasy. Problème eto zany le hoe amin'ny 12 tsy maintsy mody. Dia izy nefa raha atao le fandehana ohatrany tsy mahavita an'le filana eo andavanandro le izy. Satria eritreretra raha lahatra be le pompy dia Sira ataoko izay aloha dia mangataka aminareo mpakanina zany satria le rano zany tsy maintsy ilaina hoe hanasana tanana azonao. Dia fa no manarak'izay a dia fahadiovana zany voalohany a tsy maintsy atao daholo fahadiovana rehetrarehetra. Iny ilaina aloha le izy azonao fahadiovana tsy maintsy atao alohan'ny rehetrarehetra. Dia tsy maintsy miteny aloha izay ny hoe
hoe ahoana sahoana zany fa tena dia zay tsy maintsy angatahana zany fa diovana zany tsy maintsy atao foana. Dradradradraй ny fanjakana matetika amin'ny hainao anjery ny fanentanana ny vahoaka anasatanana amin'ny rano madio sy savony kanefa ny rano aza tsy mandeha araka ny tokony ho izy. Aiza ho aiza ny fitsinjovana ny vahoaka. Anisany mitondra faisana ireo tantsaha izay mpitondra ny vokatra amidy eto andrenivohitra tato anatin'izao fihiboana na ny confinement izao. Sahirana manko izy ireo mitatitra an'ireo vokatra avy any aminy makaty andrenivohitra satria tsy misy ny fiara afaka manao izany. Noro fitiavana sy tokira marolahy. Mandeha tongotra avokoa ny ankabeazan'ny tantsaha mpitondra ny vokatra Amatsina Anantananarivo. Misy amin'izy ireo mandeha tongotra 520 kilometatra mandroso sy miverina. Ao ny avy any Soavinandriana Ambohijafy. Vokany reraka ny aina ny vokatra amidy nefa tsy ahitana tombony. Izao mba etaetanay zany hoe mba tokony hoe mba mahazo mandeha zay tatsaly amin'ny alina satria zay tena mijaly be. Mijaly be zay le amin'ny alina sakana zandarima tsy mahazo mandeha nefa zay zany sahirana be zay le any ambanivohitra. Mandeha tongotra ka takaloha osako tsy dia hoe tsy afaka mandeha hoe miakatra midina matority tena. Zay mandeha tongotra foana zany zay miala avy any an-trano. Mandeha akaitana Soavinandriana dia alefa telo money vola fa tsisy taxi borosy. Dia lasa miteraka dépense be zany liko. Diram-bola tsy misy satria hitanao le kiliana mpakaitana rehetrarehetra ohatra ny Doramfotsy, avy any Andravoangy, avy any Talatamaty, kiliana makaitana ety dia hitanse tsisy taxi be dia tsy afaka mamaky ety le olona dia andeha tongotra le olona entana keliny ny zakany. Veltorana ihany koa ireo tantsaha miaraka amin'ny camion sy ny entana rehefa mizotra aty andrenivohitra noho ny sakana ataon'ny zandary. Vokany taraiky ny entana vao tonga ka miteraka faty antoka. Tsara marina fa maro amin'ny vokatra any ambanivohitra no tafitsoka any an-toerana ka lasa simba fotsiny. Nenay zao tsy afaka mandeha tsony ny camion raha tsy maraina nefa ny filoham-pirenena miteny hoe afaka mandeha foana andron'alina nefa masindry zareo an'ilay barasy dia lasa maraina amin'ny 10 mihitsy vao afaka mandeha dia lasa miteraka faty antoka ho anay satria lasa le mpividy efa lasa daholo dia maraina ny atoandro tsisy makamaka betsaka zany fa le amin'ny alina misy maka betsaka le makangorô teo zao ny entanay tena simba daholo amin'le mijanona anaty camion dia mafanao dia simba. Vidina karô zao tony masokariana vidina any Soavinandriana tony 700 zao izao amidy 900 satria le izy taraiky tsena tsy tonga amin'ny ara-dalàna zany le izy dia lasa miteraka faty antoka nefa mifrean'io fotsiny ariary 100 dia vidina 700 dia 5000 mitotony eto zany io nefa zao izy amidy 900 700. Camion le mpitondra entana zany raha ny tena marina le izy tokony hoe any amin'ny roa le izy no ampidirana le camion dia amin'izay mba tsisy fahatarana na le entana na le tômôbilina. Tsy mizene circulation le tômôbilina amin'izay le entana mahatonga amin'ny ara-jariny dia mahatonga amin'ny vidiny tsara mihitsy. Midangana ny vidina legioma eny an-tsena. Ny mpamongady sy ny mpanao atsinjarany ihany no mahazo tombony amin'izany. Mora kosa no andraisan'izy ireo ny vokatra avy amin'ny tantsaha any ka ireto farany hatrany no tena matsiaro vomafy. Fa mbola vaovao mahakasika indrindra n'ity valanaretina coronavirus ity dia hatramin'izao mbola mampanany maro hatrany ny fomba fiasan'ny fitondram-panjakana indrindra ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny fahasalamana manoloana ity areti-mandoza izay efa tafiditra sy mianaka eto Madagasikara ity. Nanao ny fanadihadiana manodidina izay indrindra inomena Andriamanamsata eo amin'ny sariny tahiriny ana ranariny. Matsiako tena mbola miayay ireo olom-pirenena araka ity publication izay nataon'ity olona iray ity tao anaty tambanjotsan-tserasera. Raha nambara tokoa fa mamaim-poana ny fizaham-pahasalamana sy ny fandraisana an-tanana ny marary dia tsy izany ny zava-misy. Njohy vavolombelona ity olona iray ity fa nisy namany akaiky nahitana symptôme mifandraika amin'ny coronavirus dia niantso ilay larana maintso 913 avy hatrany izay nomena mba antsoina raha toa ka misy tranga mampiayay ka dia nasaina nanatina ny hôpitaly manara-penitra avy hatrany. Niandry elaela ilay dokotera izay mbola nilazaina fa nisakafo ka rehefa avy noraisiny nataony fiteliana dia nasaina nankeny anosiala na be felan-tanana ireo olona ireo ary mbola nasaina nandony consultation 5,000 sy 2 alina ariary. Nanambara ity olona ity
fa ny sakany iray tsy hahafahan'ny olona madinika manao ny fiteliana dia ny fisian'io fizahan-pahasalamana io. Manaitra ny sain'ny tompon'andraikitra izy ireo mba hanara-maso tsara ny baiko izay omena satria mifanipaka amin'ny voalazan'ny filoham-pirenena avokoa izay hetsika mandeha. Namoaka tatitra makasika ny fiparitany ity areti-mandoza coronavirus ity ihany koa ny avy any amin'ny faritra Menabe. Tao aorian'ny fivoriana no tarihan'ny governoran'ny faritra sy ny prefen'ny Morondava tao an-toerana omaly dia fantatra fa ahitana tranga raiky voamarina any amin'ny faritry Menabe iny. Nzava-Andriamahefa sy Tahiriny Ranariny. Efa mianaka manerana ny nosy ny valan'aretina coronavirus amin'izao raha tsy laza ny any amin'ny faritra Tsinanana sy ny faritra Mantratra ambony iny. Fantatra fa misy tranga iray voamarina ihany koa ao amin'ny faritra Menabe amin'izao fotoana tamin'ireo olona miisa 230 natao fitelinana nandritra ny 4 andro tao an-toerana. Raha ny fanampim-baovao azo tamin'ny pejin'ny faritra Menabe dia tsy misy atahorana ny fahasalaman'ireo olona natoka-monina ireo. Tsy ahitana ny soratra aretina ihany koa ilay voalaza fa mitondra ny tsimoka aretina amin'izao. Mitohy hatrany ny fitiliana atao amin'izy ireo ary ireo izay efa natapitra ny 4 andro fitoka-monina dia averina atao test rapide indray mandeha indray. Izay vao azo ny certificat de fin de confinement avy any amin'ny ministère fahasalamana. Natoka vao marina fa tsy mitondra ny tsimoka aretina coronavirus. Velona ihany ireo mponina any amin'ny faritra Menabe amin'izao fotoana na dia efa misy aza ny fandraisan'ny tompon'andraikitra ny toerana fepetra mba hisorohana ny fiparitahan'ny valan'aretina coronavirus. Fantatra fa iamafy ny bara sanitaire ho an'ireo mivoaka sy miditra any amin'ny faritra iahenjana ny fampanarahana ireo fepetra amin'ny fihoboana tanteraka ao an-trano. Lafim-baovao hafa tanteraka mihitsy ny datin'ny androany faharoa ny volana Aprily no andro eran-tany natokana hampahafantarana ny autisme. Tamin'ity taona 2024 ity no ny antony iarahana mahafantatra dia tsy nisy ny hetsika niarahana ny vantana saingy nisy eo tamin'ny endriny hafa kosa ny fanentanana tamin'ny izany. Hoarantsika ny tatitra izay eo amin'ny rindran-tsary ny Toky Ramarolahy. Na eo ary ny coronavirus, na eo ary ny tsy fahafahana mivoaka, dia andao ho ankalazainy izany andro izany eto Madagasikara. Mila anao ny autisme Madagasikara. Fataro fa tena mafy ho an'ny fianakaviana manana zaza autiste, manana olona autiste, sy ho an'ireo olona autiste miaina n'izao vanim-potoana iainantsika eto amin'ny firenena izao. Fa tsy maninona rapitso dia manasa anao izay anao akanjo mangamanga, akasary manao selfie na nareo rehetra ao an-trano vao maika tsara maka sary miaraka dia alefaso amin'ny Facebook dia asivan'ilay hashtag hoe hafakely. Ampahafantaro ny olona autiste, ampahafantaro ny olona manana zanaka autiste na havana autiste fa eo ianao ary mieritreritra azy ireo na dia manahirana raha ny vanim-potoana iainantsika izao. Ny alohan'ny datin'ny faharoa ny volana Aprily no nanaovana ny fanentanana teo iny. Tsy navelan-dalo fotsiny manko ny daty androany fa nomariana tamin'ny fomba hafa ny andro eran-tany natokana hampahafantarana ny autisme. Na dia tsy azo natao aza ny famorovory noho ilay valan'aretina coronavirus izay mandripaka eran-tany. Hita taratra tany anatin'ny tambazotra tserasera kosa ny fiarahamentan'ny olona maro ho fanampiana sy fanohanana ara-moraly ireo olona autiste na ny fianakavian'izy ireny. Zava-dehibe ho an'ireo karazan'olona ireo tokoa manko ny mahatsapa fa tsy irery izy ireo manoloana ny fahasamihafana misy eo aminy na ny havany. Ny autisme dia toe-tena ananan'ny olona iray miaingatra any am-boka entiny mandritra ny fiainany iray manontolo ary mandra-pahafatiny. Mitombo isan-taona ny olona tratran'ity autisme ity na eran-tany izany na eto Madagasikara. Raha ny eto amintsika dia raisin'ny fiarahamonina ho vesatra ho azy ny fisian'ny olona iray autiste. Matetika no misedra olana hatrany ny ray aman-dreny manana zanaka tahaka izany. Araka ny efa nambara teo anefa dia mandrafitra ny maha izay azy ny olona iray ny maha autiste azy ka tsy azo vanana sitranina izany satria tsy aretina akory ny autisme. Fa iverenantsika ny lafiny ny vaovao izay mandidina ny coronavirus saingy ny eo amin'ny vaovao iraisam-pirenena kosa ankoatra ireo firenena Europeana izay efa mahita faisana amin'ity areti-mandoza Covid-19 ity dia fantatra izao fa mahery ny 10,000 ireo olona maty ihany koa any Etats-Unis vokatry ny valan'aretina coronavirus araka ny tatitra izay navoaka ny Université Johns Hopkins any an-toerana. Ny
andin'izay tatery ny njava andriamahefa eo amin'ny rindratsariny tahiriny aina ranariny. La première puissance mondiale, devenue le premier foyer du virus dans le monde. C'est aux États-Unis que se trouve des aretina tsy azo hitovirana ary mitondra olana maro maneran-tany ny valagn'aretina coronavirus. Raha tsy ilaza fa tsy ny ao amin'ny kontinanta eoropeanina fotsiny dia efa mahatratra 3 arivo mahery ireo namony ainy ao la Frantsa no ity Covid-19 ity amin'izao. Raha Italia no tena betsaka maty indrindra maneran-tany dia États-Unis indray zao no fantatra fa isan'ny firenen'dehibe mitondra ny salanisy ambony indrindra ao arian'ny Espagne. Raha nitatitra navoaka ny université iray ao an-toerana John Hopkins dia efa mahery ny 5 arivo ireo maty vokatry ny valagn'aretina coronavirus ao États-Unis. Tao anatin'ireo olona nitondra ny tsimok'aretina miisa 5 arivo sy 1 alina sy 4 mahery ary ao anatin'ny 420 ora dia mahatratra 420 sy 700 ireo maty tao an-toerana. Fa ny tena ny tompona andraikitra sy ireo mponina tany an-toerana ny fahafatesana zazalahy kely iray vao enim-bolana monja no ity arety mandoza mandringana maneran-tany ity. Tao alohan'izay dia efa nisy ihany koa zazavavy kely iray 7 volana monja no namony ainy tao Chicago no ivalan'aretina io ihany. Araka izany dia nandray fepetra ny fitondram-panjakana tao an-toerana ka ho mafy kokoa ny fihiboana ao atao toy ny fanakatonana avy hatrany Grand Canyon d'Arizona, toerana isan'ny mahasarika mpizahatany indrindra ao États-Unis sy ireo toeram-pilalaovana rehetra ao amin'ny renivohitry New York. Fa araka nefa nambara teo dia maro loatra ireo fitaranana izay voarainy eny anivon'ny fiben'ny polisy-pirenena sy ny zandarmaria-pirenena momba ny fioara-pefy izay ataon'ireo polisy sy zandary sasatsasany mandritra n'izao vanim-potoana ny fihiboana na ny confinement izao. Malona izay indrindra dia manomboka izao mba ampitsarana tanteraka n'ireny fanararaotam-pahefana isan-karazany ireny dia namoaka laharana maitso ahafahana mahazo mivantana ny tompona ndraikitry ny polisy-pirenena sy ny zandarmaria-pirenena. Raha toka mahita tranga fanararaotana na fihetsika tsy mendrika ataona mpitandro filaminana ny olo-pirenena raiky manomboka androany dia afaka miantso ireto laharana ireto: ny 034 15 367 20 ho an'ny avy eo anivon'ny polisy-pirenena ary ny 034 12 005 25 sy ny 034 14 013 88 kosa azona ny eo anivon'ny zandarmaria-pirenena. Izay ihany koa nandesintsika mamarana ny vaovao tamin'ity niany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Metraka ny veloma mandrapitafa ho aminao ny tenako amin'ny manaraka indray magnano sambiatsara ho amintsika jiaby indray. Tompoko lasy tompoko vavy.